Toy ny fanaparian'ny CNAPS ny lalàna mifehy ara-tsosialy nazo ny anjara indray ny faritra Iorombe mahakasika ny zon'ny mpiasa sy ny adidin'ny mpampiasa. Sara moa no mampafantatra fa ny mpiasa dia tsy maintsy mirotsaka ao anatin'ny mpikambana ao anatin'ny CNAPS raha lalàna velona misy eto amin'ny firenena. Miezaka manakaiky mandrakariva amin'ny vahoaka manerana ny nosy ny tahiry-pirenena momba ny fehina ara-tsosialy mba tsy hisian'ny mpiasa verosoa. Adidy fa tsy safidy ny fijirana mpikambana CNAPS. Ao anefa ireo mpampiasa no tsy mahalala ny lalàna velona, misy ireo amin'ny mikipy tsy mijery ny tombontsoan'ireo mpiasa mpamokatra. Manovana ireo mpampiasa halala ny andraikiny ary manentana ny mpiasa hafatotra ny zony no antony fiofanana teto iosy. Ny tanjon'ny CNAPS amin'ny fampahafantaranay fotony ny fehezan-dalàna momba ny fehina ara-tsosialy dia mba halalan'ny tsirairay izany lalàna zany manaraka an'izany ny halalan'ny tsirairay na ny mpampiasa zany na ny mpiasa ny adidy sy ny andraikitriny ary ny zo tokony hananan'ny mpiasa. Dia ny tanora dia mila miditra CNAPS. Matetika mantsy efa mahazo taona hitsahatra amin'ny asa ny mpiasa voataitra amin'ny fikarakarana momba ny fisotro-dronono. Mbola tanora le olona noraisinao ny herim-batana. Rehefa antitra izy aoka kosa mba tsy ho atsipinareo fa mbalao izy mba higoka ny herisandriny amin'izay fahaterasy. Manampy amin'ny serasera amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa, mahatomombana ny fanodinana ny fiainan'ny orinasa ny fanajana ny lalàna ny fehina ara-tsosialy, ireo mpiofana liana tamin'ny fiofanana. Tena ilain'ny mpiasa sy ny mpampiasa satria amin'izao fotoana izao dia betsaka ireo mpiasa na ny mpampiasa tsy mahalala akory tokony ilaina sy zon'ny mpiasa ny fiaviana azy eo amin'ny asa izay atao. Aorian'ny Iorombe dia azo fiofanana ireo mpampiasa sy delege sindikana ary ben'ny tanàna any Moromania.